Hoarainao mandritra ity herinandro ity eto amin'ny Radio Plus. Herim-pombehivavy. Tantara mitohy nosoratan'ny Ajarandriamanalmanana. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara: Prise Karakotoarmanana, Felan'Andriamalala, Romi Armanana, miaraka tamin'ny Ajarandry sy Lydia Arlala. Nanantotosa Ajarandry. Andro faharoa. Mba tsy rariny kosa ary tsika izany nataony tady izany a. Tsy mba misy fiarahamonina mampianakavy mihitsy izany ato an-trano ato e. Ka izay rehefa manana ray adala ry Ravo a, tsy mahalala fa tsy ny tenany. Ary mino fa misy antony hafa mihitsy mahatonga azy anao an'izao a. Efa era-malala fa ireo fianakavian'ireo ihany no mampirisika azoko. Fa ngady mbola mahagaga an'ilay ihany ny toetrandreo e. Marina aloha izany e. Niny rengeny laza fa ohatry ny ataony zareo mihitsy arô izay hialantsika sy haleo monina antsika eto amin'ity trano ity. Amin'izay mora ho andry zareo no mibody ny fananantsika. Amin'ny mahalamatonga ny dada mantsony dia izy rery no tolorana n'ity tany ity tamin'ny dadabe efa ho faty. Fa tsy mba nahazo akoatry ny tambara any ambanivohitra ireo menadata aminy fa voatery tsy maintsy nanofa trano. Fatany koa nge fa tsy afaka anao in'inona izy raha hiresaka amin'iny dia dada ny brosiny kelikely ao ny lohany. Dia amin'izay dia manaraka koa ilay tsy hisy saina. Ka fianakaviany reko, pirata-po ny fanampatsianay aminy. Nefa dia vava nge akiny nataoko taminy teo izay e. Efa tena tsy nasiako fanajana tsony mihitsy fa tsy mety mahatonga saina azy izany. Fana izany azy e. Aza dia miteny zavatra tsy tokony ho tenenina ihany ala. Raha antsika foana inona zavatra ataony. Ka efa makaleo ry Ravo, tsy hitandringa ny fijalian'ny io. Zary indraindray tena mieritreritra hoe andeha hitady asa amin'izay afa ajanoko any ity fianarana ity ka. Makarary ny haiko mihitsy ange ry Ravo mijery an'iny mikikotra sy mitady vola isan'andro ato e. Izany rehetra izany nefa tsy misy sitraka fa mbola vono sy latsa ny azo. Mareta alohantsika. Manana fanantenana dia mivava foana fa tsy maintsy mbola ho avy ny maraina ho antsika. Eny e. Ezaka any anao izay vitako ihany. Fa misy mandondona kizy izany fa ndalo mba jereo azafady. Ndraso e. Masera. Manahoana ianao Masera? Manahoana ki Ravo a? Inona vaovao andre? Tsy misy inona Masera fa zao faly tsy dianao aty an-trano izao a. Ao, mandrosoa aloha e. Misaotra indrindra Ravo a. Fa tsy ao angandra imandrenao? Neny zao ny eo fa dada mbola lasa ny voakaniko. Mandroso e. Ary misy reny efa namitsidika vao maraina antsika izy izany Ravo a. Kotsy tsara vela izy izany a. Manahoana ianao Masera? Tiatsika ty koa mba mahita lazaina. Manahoana ry se a? Ka mipetrapetra ary. Inona no azonay atao amin'ny Masera? Eno a, izay ty vao mikarakarako. Aza misahirana reo day. Ny tena marina ireo ray aman-dreninareo ny tena tadiaviko. Misy resaka lehibe tsy maintsy ataoko amin'izy ireo farak'izay maika mantsy. Ka neny rery izao ny oko. Izay nge nefa nilazaiko azy teo ry tsika e. Tsy maninona re. Aleo fa hiresaka aminy a. Marina fa ilaina amin'ny fanapahan-kevitry ny rehetra ity fa nareo menakavy kely no mandinika dia manome valiny fotsiny. Andraso ary atsoko vetivety izy e. Makamaka aina kely eo ambadika ao mantsy izy fa somary reradreraka kely izay ko. Mipetrary tsika fa aleo izany antso azy a. Aingana rindria.
zay zao ny sarotra maserako. Indraindreo ankizy ireo mantsy tsy de tena eo matetika e. Indraindray raikitra any amin'ny asany ihany izy de nefa dia ilaiko mihitsy izao fanatrehany an'izao resaka izao satria tena zava-dehibe loatra ny vaovao entiko aminareko. Nefa moa tsy maninona e. Araka ny lazaiko azy teo dia nareo telo mianaka no lazako an'ilay projet. Anjaranareo avy eo no mandresy lahatra ny dadany Ravo raha manaiky izy. Ay, tsy maninona ka. Sady raha misy hevitra tsy maintsy tapahana efa entongeny la amatoany e. Tsy misy tokony ilana azy akory. Mety tsisy irarahiny an'izany koa ary anery Masiry. Indrindra moa fa raha hoe mikasika ana telo mianaka na ny tokantranona izany. Ndry? Fa nahoana kosa ka? Resaka mbola lava be re zany Masira fa hoeto aloha ny teninao a. Fa mila lamina zany a. Raha ny fandrenesako an'izany tenin'izy dazany mantsy dia ohatrany misy olana aminareo efa mianaka. Tsy fandraisana didy sy ny fialana andraikitra re Masira. Ianao ve moa dia hanafena amin'izany indray? Tena resaka hafa saiko resahako anao amin'ny manaraka zany Masira. Ary ilaiko ny fanampianao mihitsy. Aza tapahanareo aloha Masiry. Tsy voalaza mihitsy ilay projet. Ka zaho ary misy fikambanana iray izay hoa miara-miasa amin'ny fiangonana. Isan-taona ary zareo ny tonga eto Madagasikara dia miezaka mampianatra sy manome fanampiana ho an'ny sahirana ao amin'ny paroasy. Rehefa vita ny asa sy ho ataon'ny zareo amin'ny fiangonantsika dia mitondra ny ankizy sy ny tanora iofana ary asa ny an-dafy ry zareo. Ay, le vazana tolota tao am-piangonana tamin'ny lahady reny ve zany e? Reny indrindra raha matora anta. Tanora telo no entindry zareo amin'ity taona ity ka isan'ny voasafidy tamin'izany ndry Ravo. Fantatra eo amin'ny fiangonana tsara mantsy ny fahazotondry mianatra sy ny toetranareo da mipetrapetraka tsy dia andrenesana ditra izany. Indrindra ny fahaizanareo mifandray aman'olona sy ny fitondranareo anjara-birika amin'ny fikambanana rehetra ao am-piangonana dia izay ny antony safidy ny atefa taty aminareo. Zany ve Masira? Dia ahoana momba izany ka? Ka miandry ny fanapahan-kevitra indry fotsiny e. Miandry ny valiteny iray aman-dreninao ihany koa dia miroso amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra tsika. Zany Ravo, misy ohatr'izany aiza indray? Fa andraso aloha e. Hianatra any an-dafy zany ny zanako raha azoko tsara Masira. Indry raha matora mianta. Sady mianatra izy ihany no miasa. Ary matokely ianao fa ny taratasy momba azy ihany no maninareo. Fa ny firesin'ny toerana andraisana azy moa zany dia ry zareo daholo no miantoka an'izany rehetrarehetra izany. Andray? Tena avo ny lanitra ka tsy takatro. Misaotra Masira, tena tsy napoziko indray iny a. Tena makasitraka Masira. Tsy misy isalasalany zany fa tonga dia raikitra e. Fa na izany aza mbola resaka tsara aloha izay efa mianaka e. Mbola tsy fantatra mantsy izay tenindrainareo ko. Tsy misy ilana zany tsondriny eny a. Zavatra mahasoa an'izany ve dia mbola inona indray e. Sady tsy misy vakiany loha amin'izany koa e. Tsy maintsy enona reritsika izay lazainy a. Rainareo menadany iny e. Izay mihitsy ka. Tsara ny mandray izay anatra tenenina dia misy olana azy eo amin'ny fifandraisanareo. Dia mbola mamerina amin'ny fisaorana ihany re Masira. Ny angatahako aminao fotsiny dia aza lazaina azy aloha izao vaovao entinao izao. Aleo mba izahay no iteny aminy e. Indry fa tsy maninona e. Saingy mila fandaminana ny mopera ihany izany tena tokantranonareo izany a. Maka fotoana sionina mopera ianao raha matora anta. Sipak talo fa maninona tsy misy tsiro mirehatra ato e. Dia nakaiza daholo ny rery tsy isaina isany. Samy miandry izay vola hoentiko dia manepoka ao am-pandriana daholo fotsiny. Miandro mivaloka sasarako sy ho vokatra ny atsembohako zako. Aiza hoa! Andriamanitro, mamindray le tsisy sainy ty dia manako taba amin'ny andro alina. Fa inona izao raha fidy a? Sady tena tsisy hianatra tsony tena dia amin'ny ray maraina manao kermesy. Ay, voaka tany any le mpanararory ty. Naninona tsy nakatolomasy andro raha say e. Efa alina ny andro raha fidy a. Mandehana anao matory rehefa mamy fa tsy manala barakanay amin'ny fiarahamonina ohatr'izao foana.
Ay, tsy misy dika mihitsy zany tsy raha ilona zay mombana maty mosary tsy misakafo ary fa tonga dia saina matory. Ka ianao nge tsy miteny hoe mbola tsy nisakafo e? Mipetrahara aloha dia alaiky vetivety e. Ay, tsy mila. Efa hanina tsy natao haniny za matota zoma tsomena ohatran'izay e. Manina koa nefa raha tonga dia mitsotra hoe tsy ilaina tsony le vodiko ato e. Za nge tsy niteny an'izany e. Ianao nge ny ray mpianakaviana ato e. Ianao no mamelona nyity tokantrano ity. Ataoko ahoana ny fandroananao ato? Toa malaky malampy tamby e. Satria mieritreritra hoe fara-volana lary dia mandray volana ary fito tsifina. Aza mana tena la dia ariary. Aza manao an'izany kosa rangahy. Inona namelomana nyity tokantrano ity raha tsy misy vola omenao anahy? Nga heverinao fa tsy mila vola na ny sakafo na ny fianaran'ireo zanakao ireo? Ze manfo ka mitedava raha matotia. Za zao manao zay mahafalifaly alana ataoko. Efa samy manao zay avelona ny tena mantsy zao. Sady nga tsy mahay mitady vola ny manam-pahaizana sy manakambo e. Atao inona fotsiny roa diplôma be debiro. Fa ny ianao zany dia zany foana Rafidy raha tsy tapitry ny loka ny vola dia tapitry ny fisotroana sy ny fimamoana isam-bolan'izao. Nge inona ny diranao amin'izany ka? Ianao nge efa manana mpamelona e. Eny e, tsy maninona fa hatrehako ny adidiko e. Raisiko koa ny andraikitra tandrify fa io aloha ny sakafonao e. Afaka mihinana ianao dia matory avy eo. Dia aleo koa mba tsy ho tairina izy da fa manao examen izy rapitso Efa hoe tsy mila an'io ary tia. Tsy malala teny gasy. Andray, fa dia maninona ny vilia vakiana ohatr'izao e. Fa tsy ianao ihany akory no mitady sakafo teo? Tsy mihinana sosiety siana ny zorangazao raha matotia. Olona miasa sy mitady vola isan'andro san'andro ve dia reny ny loka menana. Ka tsy nisy vola re tao e. Tsy maintsy inona nataoko aloha. Sara mianta manana andray tapo amiko Any tsy mila mangataka sy manambitamby dia tolorany nomboritra sy ranom-boankazo. Manoatra noho ny rem-panjaka reny. Ato rangaka ratsy sosiety dia anana tsondro maina isan'andro zao. Dia mamoary vola e. Ny avanao no manana rotsaka sy mahita vola isan'andro ampiadanina anao. Fa ny vady aman-janako tsy manana an'izany. Rehefa tsy tady raha matoty dia mijanona. Miandrasa foana ny manalatsaka avy any an-danitra fa dia ho fatika ireo tena isan'ny menakafy. Andray izany vavanao Rafidy Efa 3 volana nge ianao zao tsy nanome vola tsony. Ka raha manao tsy misy tongatra trano fa any an-dalana dia lany. Ka mahita ihany nareo zaniko. Tsy mila metihatra ny volany Rafidy. Ary zazako tapaisina mireviko Zay tiako. Ary lasa koa fa ohatran'ny mampisava ny tokany sotroko fotsiny izany. Any am-bavy mbola mirevo tsara mandrapara eny andro. Mandehana indray any nge ny mahavita anao e. Mahavita na mihitsy. Ianao nga takaliko ny fianakaviako zany. Lasa fa mampite andona mijerinao ary. Fa inona mihitsy ny tena ao an-tsain'le rangahy iny e. Dia izao foana ve ny fijaliana ampitondraina an'le reninay? Ary sao dia mila manao zavatra ary Neny mantsy fantatro fa tsy havita ninninona fa na dia efa maty vony sy mitrongo vaomanato ary dia mbola hiaro sy tian'iny tsy matao tody iny ihany. Dia inona nefa ny ataoko ka? Sa nefa heloko eo anatrehan'Andriamanitra indray fanaovako an'izany. Aleo zavatra fa nieritreretina.
Za kosa aloha raha misy fahavoazana iny dia manasa tanana e. Tena jereko fotsiny mihitsy. Ary aloha ezaka katorimaso amin'izay aloha fa tsy efa kely sisa dia azavo izany andro izany. Aloha tsy manako taban'iny io fa manjary miasa saina io indray izy. Ravo izay ny tsy haiko raha taitra tamin'ilay teo iny na tsia. renareo teo erim-pomba ivavy. Tantara mitoy nosoratany Ajarandriamanalmanana. Ireto avy ireo nanomeaina ny tantara: Prise Karakotoarimanana, Felan'Andriamalala, Romi Armanana, miaraka tamin'ny Ajarandry sy Lydia Arlala.